Renala Dansonia Grandidiery dia hazo avo sy lehibe eto Madagasikara. Ao anatin'ny sokajiny zava-maniry atao hoe roside milahatra ao amin'ny Malvalès, fianakaviana Malvacé, ankolafiny brevi tubé, karazany Adansonia Grandidiery, antsoina amin'ny anarana iombonana hoe baobab. Eo anilan'ilan'ny distrikan'ny Morondava sy Morombe no tena ahitana betsaka sy mahavanona ny Renala Dansonia Grandidiery eto Madagasikara. Izany hoe vokatra amin'ny toetany mafana amin'ny faritra Alamaina Mihitsandravina, tandrefy Morondava, tany somary fasihana ao Morombe, tiany ny miaina amin'ny tany lonaky ny potijavatra mety lo na alluvionnaire, tany somary misy sira miaraka amin'ny araharam-bato tahaka ny ao Andavadoka, Morombe. Mahasesy halavana hatramin'ny 30 metatra ny Adansonia Grandidiery tandrefy ny faritra Morondava fa mahasesy hangeza hatramin'ny 20,7 metatra arignoho na refy miparibolana izy amin'ny tapany avaratry Morombe, botabota kely amin'ny tapany atsimo ao Andavadoka ka nantsona hoe baobab nain, hazo mahatambelo hatramin'ny 10 taona. Hazo malemy, malama ny hodiny, matetika mivolom-bato lalaka ary mahitsy mijadona miala ny vatany ny rantsarantsany, mivolo mainty hariva na volony tsokola ny voankazo rehefa matoy. Voalaza fa 100 grama amin'ny voankazo ny Renala Adansonia Grandidiery dia azahoana sanda mpitondra hery miabo ny 300 kilokaloria rehefa anaovana ranom-boankazo, ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny hodiny. Tao anatin'ny 20 taona farany, lasa vokatra malaza any Eropa ny vokatra misy singa ny Renala Adansonia Grandidiery avy eto Madagasikara. Vokany miamitombo ny endrika famotehana Renala ka eo amin'ny tandindomondozany faharitan'ny taranaka no nisokajiny Union Internationale pour la Conservation de la Nature azy, anaty lisitra annexe 2 ny CITES mba hiarovana azy amin'ny fanondranana tsy ampiheverana mankany ivelany. Raha ny fijoalajoalan'ny Renala dia tsy te hampino hoe ny loro, ny tantely, ny fany no biby zanatany miantoka ny fitombon'ny taranany teto Madagasikara hatramin'izay. Ka raha levon'ny doro-tanety sy fahabanganala ny tantely, ny lolo, ny fany dia tsy hisy Renala Adansonia Grandidiery intsony eto Madagasikara. Sa ve hisy sahianika Renala 30 metatra isanandro hampahavanona ny voniny baobab? Ny malaza indrindra amin'ny karazany baobab Adansonia Grandidiery eto Madagasikara dia ilay mitandahatra amin'ny lalam-pirenena fahavalo mampitoy an'ny Morondava sy Beloha-Morontsiribiny. Faharoa, ny Adansonia Grandidiery lehibe indrindra eto Madagasikara ao Andombiry, Morombe, manana arigniho na refy miparibolana 20,7 metatra. Ny mampalahelo amin'ny tantaran'ny Renala Adansonia Grandidiery eto Madagasikara dia 7 fototra Renala sisa no hita isaky ny hektara raha amin'ny faritra Arovana, 3 fototra isaky ny hektara ivelan'ny faritra Arovana. Eo amin'ny manodidina ny Allée des Baobab Morondava aza dia efa latsaky ny 2 fototra isaky ny hektara araka ny fikarohana natao tamin'ny 2013. Meteza hiaro, aza mety hiraitsy kombakomba amin'ny mpandoro sy mpanimba atiala, arovin'ny Renala Adansonia Grandidiery fa hazo tsy hitana izay na izy eto ambony tany afa-tsy eto amintsika na endémique eto Madagasikara.